anniversaire, 1954-2014. Cérémonie de commémoration sur le haut patronage de son Excellence, M. Yves Thomas Mankian, président de la République de Madagascar, sous le parrainage de son Excellence M. Roland Massiel, ministre des Travaux publics, 12 juin 2014. Rampaniasa aloha resahana dia tokony raha ty azony kalitao zany anarapetra ny asa ataontsika na fanaovan-dalana zany na fanaovan-trano na fanaovana barasy na fanaoserana mpiara-manidina na fanaovana pôro amin'ny sambo reny dia tokony ho foana ny LNTP satria ny antony ny LNTPP manana fahaizana-manao izy rena zany kalitao zany na fitaovana zany hitantsika amin'izao moa matériel ampiasaina na ny olona koa manana compétence amin'izany dia zay tsy maintsy ilaina raha ty anarapetra ny asa ataontsika dia manamarika ilay fahimpotoana koa dia nazahoany ny LNTPP indrindra le certificat jaune FMILA version 2008 io tsy amemepona fa tena marika fa manara-penitra zany zay asa ataon'ny LNTPP ka koa atokisan'ny mpanjifa zany raha zay vao azo mena io le certificat jaune FMILA version 2008 ka zay amin'ny asa zay hoe tena marika lehibe ny LNTPP nandritra zay empotoana zay toerana hoe efa taona sa afaka miasa any ivelany efa lazaina teo misy ingénieur ny LNTPP zao miasa any afrikany ka ny LNTP zany dia afaka miasa amin'ny eto toerana aloha dia miasa koa any afrikany amin'izao fotoana zao. Firy isam-bolana na isa-taona ny étude na lalana tonga eto aminareo anaovana étude sa io moa arakaraky ny mpamatsy vola ihany ka raha vao misy ny asa atao any amin'ny ministère rehetra any na ministère ny asa vaventy zany na ministère ny aménagement na ministère ny agriculture na ministère ny finance rehefa misy famatsim-bola ka misy asa lehibe atao dia tonga foana ny LNTPP manao ny fitiliana satria le foto-drafitrasena tsy ataotao foana fa tsy maintsy sojerena hoe le zakan'le tany hoe mazaka vita tany ity ka atao amin'ny LNTPP manana ny fitaovana hoentina mijery amin'izay dia hojerentsika ao amin'ny laboratoire zao le fitaovana hoentina mijery an'izay ka rehefa misy asa vaventy zany misy foto-drafitrasa dia tokony ho foana ny LNTPP manao fandiniana fa tsy vita amin'ny fandiniana ihany étude ihany fa koa mbola raha maso ohatra fotsiny zao hoe lehibe teo atao kolasy hoe ao na entreprise anankiray ve ao le zavatra ataony na béton zany na lalana koa da raha ohatra ty aharitra ny lalana anankiray dia tsy maintsy jerena hoe ty tary ty ve tena le dosage-le tara ve no atao otratra zany na hoe le teviny le lalana hoe araka ny tena ao amin'le norme ve le teviny zany rehetrarehetra zany dia jeren'ny LNTPP. Ohatrina dia ireny kohana ohatra exemple anankiray hoe lalana 1 kilometatra ohatra anaovana étude ohatra afaka manao exemple an'izay ve ny LNTPP moa zany manara-maso ny kalitao fotsiny fa raha ny kohan'ireny lalana ireny raha tena marina dia misy ndray moa ny bureau d'étude ny any ministère zany tena mahalala ny kohan'izy zay mijery ny kalitao fotsiny nefa na izany ary raha ohatra zao lalana tara dia efa any ho any akaiky 2 milliards kilometra ny euro zany zay zao nianina fa nianina ny tena mahafantatra précis kokoa zany any koa ny étude fanaovanareo fanajiajiana an'izay ohatra 1 kilometatra dia ohatrinona ny anaovana an'izay ohatra ka raha ny étude indray dia arakaraky ny vola foana io lalana zany raha ohatra ka arakaraky ny durée de vie raha durée de vie zay dia arakaraky ny couche des sources misy hoe raha kelikely dia tsy ataontsika le tara mangirana fa andoy superficiel izy filazana azy dia hafa ny vidiny ka misy dia hoe tsy aloha tsy asiana distribution fa zay lalatany fotsiny atao zay mahazaka azy fa produit indray no ampiasaintsika produit de stabilisation dia miankina amin'izay foana zany izy fa tsy zay tena misy tena hoe anaka miaraka amin'ny akora ampiasaina zany zay ny vidin'le lalana fa nylazaiko telo hoe 2 milliards mariky 2 milliards zay raha lalana vita amin'ny tara zay le izy fa arakaraky le teknolozia ampiasaina foana fa mety daholo izy Ludo Gonzaga de Nascata está ali na rádio LNTPP. Sabe uma carta? Ah, bom. Atau tisol atau tisol atau di fanatian rehetra momba ny
solna izay ilaina amin'ny construction amin'ny lalana amin'ny forage ny chantier rehetra reny zay freny ivena avy amin'ny chantier diatony fanadiadira atao azahoana dia mamaritra ny paramètre rehetrarehetra ilaina amin'ny calcul anaovana ny forage sy ny lalana eto zany a ny détermination ny hoe caractéristique amin'ny solany l'unificateur vert io zany hoe détermine hoe manahoana ny plasticité-ny ato koa zany manaovana ny granulométrie ato koa manaovana ny cytométrie misy étriaxiana zay fijerevantsika ny phrase rehetrarehetra mombazy ambadika ao fa ny sol rehetrarehetra zany rehetra zao misy échantillon rehetra zao indrisan'ny lalana vato makany miavo dia mandalo onaonitsika zany a dia maka échantillon intact zay anaovantsika essai différentiel déterminer cohésion scientifiquement interne anaovana étudiana efa maromaro ny produit natao tao misy collecteur plus ny NUA ny RDA zao zany efa andalany ao anatin'ny fikarona volo ao anatin'izay rehetra zay ty zao a manana CPR de 6 a rehefa masitsika 4,6% izy a dia misy mahatratra CPR de 142 azo mpanaka maromarona tamin'ny 6% dia 102 tamin'ny 4% dia 46 a tamin'ny 2%, l'état naturel là 6%, après 4 jours, les CBR zany a dia ijerena ny portance na solo zany hoe ohatra zao raha zavokely no vaviany dia filetaka dro ohatran'izay koa ty zavatra ty hoe raha kamioke tsindriazy dia ilana zany a mafimafy kokoa anakikoa nefa ny zavatra jerena amin'izay a izy a amin'ny 0 zoro amin'ny matitsintirinina zany amin'izay izy mitangana be nefa rehefa vavaratra misy ranorana dia alefatsika ary izy a 4 jours d'imbibition ijerentsika ny infiltration d'eau amin'ny orana sy ny remonté capillaire dia amin'izay a tokony anana CBR super tract izy a ho azo anaovana fondation